Tokolasy tokovavy de miarabantsika rehetra zay manaraka ity fandaharana ity ny tenako amin'izao alatsinainy fa 4 volana jona 2024 izao fa niry Razafy Manantany no manolotra ny fandaharana izay miaraka amintsika amin'ity arovako ny safidiko ity de daty manan-tantara ihany koa satria ho an'le zanako laha tokan'izay dia mitsingerin'androany ny andro naterahany mandresy zany de efa nampanantena azy hoe atao kokoa ianao ao amin'ny fandaharana de manolotra zany ny kokoa an'le zanako lahy zany zay mankalaza ny tsingeritaonany androany de akasitrahana ianao zay manaraka n'ity fandaharana ity ny any ampitan-dranomasina indrindrandrindra ny eto an-toerana ary dia ny manaraka mivatana izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS mivatana avy ety Anosipatrana ary ny radio Maday ny ambony izay raisitsika amin'ny alavan'ny onjam-peo Zato Teboka Valo. Misy namana mahafinaritra izay Tariandry Malala ao ambony ao amin'ny radio Maday miaraka amin'ny Valisoa Menjanahary sy Robena sy ny ekipa rehetra any ambony dia anaovana ny kopakopa-tanana ianareo izay manodana an'izany radio Maday zany de asaiko ihany koa sika rehefa avy manaraka izay azo arahana amin'ny fandaharana samihafa atao amin'ny MBS fahitalavitra sy radio dia afaka mihaino ihany koa ny fandaharana mahafinaritra be sy ny vaovao vokarin'ny radio Maday Zato Teboka Valo izany. I Joshua no teknisianina miaraka amintsika eo amin'ny diffusion. Faly Ramanonarivo kosa no mitarika ny ekipa teknika aty amin'ny regie zany miaraka amin'ny Ary Tanjona mivezivezy eo mpianatra raka nefa de efa mahafeno lafin'ny teknika amin'izao fotoana izao. I Naomi Randriamalala sy Mario Rakotobe mpanentana any ambony any amin'ny radio miaraka amin'ny Renarabe Mananjara rehefa maraina ao anatin'ny Allo MBS izay mandray ny antsotsika mikasika indrindra ny fiainana amin'ny firenena amin'ny ankapobeny izany. De akasitrahana ireo masovo ny MBS miparitaka manerina Madagasikara ary de miezaka mandefa mivatana ny fandaharantsika na mandefa amin'ny alalan'ny famerenana. Isika moa zany de afaka manaraka ny famerenana isaka alina zany amin'ny 9 vora sasany ary isa maraina be matetika iny amin'ny 2 sasany amin'ny 3 maraina iny no mandeha no famerenana ny fandaharantsika arovako ny safidiko ity. Etona zany raha nizotro ny fandaharantsika dia isy vahintsika rehefa aveo ankoatra ny fizaram-baovao maro samihafa izay hoentiko amintsika eo rehefa aveo izay nalaza tamin'ity farany herinandro ity dia ho avy amintsika eo i Ada Jean Pierre rehefa aveo izay mpandrindra nasionaly ny FLN zany na ny Front de Libération Nationale iaraka amintsika eo izy rehefa aveo izy raha teo koa dia anisan'ireo mpiatroka KMSP eny amboribory tany fahatelo ary niatrika ny zava-misy tamin'ny raharaham-pifidianana izay mbola handrasantsika moa zany fa moambokatra ofisialy ho an'ny ACC tsy maintsy mialohan'ny faran'ny herinandro no ahafahan'ny ACC raha ny fetrany farany voatondro ny lalàna 20 andro taorian'ny famoaham-bokatra vonjimaika navoaka ny senia dia tsy maintsy alohan'ny faran'ny herinandro no hamoahan'ny ACC zany raha ny tombana eo amin'ny data zany izay raisitsika amin'ny fanosana moa zany mazava ho azy izany. Misy miteny amina hoe alakamisy ve sa zoma ve sa inona ho hitantsika eo daholo zany rehetrarehetra zany fa de mino sy mahatoky isika fa ivoaka ny marina sy ny ara-dalàna ary hitsara ao anatin'izay fahamarinana ny lalàna izay ireo ray aman-dreny izay ao anatin'izany androm-panjakana fahefanam-pitsara izany na ny fitsaran'avo momba ny lalam-panorenana. Ankoatr'izay dia hitondra ireo vaovao samihafa amintsika fa naliana nafinaritra ihany koa zany ny faraparan'ny herinandro teo de niezaka ataon'ny namana zany eny amin'ny commune Ivato eny de ataon'ny Mikael Rakotomavo na Imika izay izy moa tsy mahafantatra Mika amin'ny Saint-Maman ao Ivato ao miaraka amin'ny Comteam Ivato. Ny Comteam Ivato misy an'ry Zokobe Fano misy an'ry Lalaina misy an'ry Ivony ao ihany koa zany mpanolotsaina lanto be ozy ny rehetra zany miara-miasa daholo zany miaraka amin'ny ekipa rehetra izay nanao hetsika tamin'ny omaly de didipotra faobe maimaimpona ary amanjatony nisy nanao didipotra ihany fa raha tia nataon'ry Mika ty zany Mikael Rakotomavo ty zany tao Ivato tao de tena manjatony nahazo malabary nahazo kilalao nahazo sakafo mafana sy ny sisa ireo ankizy sy ny ray aman-dreny samihafa moa zany mahafinaritra daholo zany
teny Ivady teny. Ny tadim-baovao rariva amin'ny vaovaon'ny MBS no andefasana ny sary sy ny feo izay norakofana teny an-toerana tamin'ireo mpanao-gazety izay nandrakitra izany. Fa eto aloha zany tsika dia miaraba ny ezaka ataon'ry Mikael Rakotomanga na Emika diso fantatry ny vahoaka ny Ivato zany amin'ny asa soa samihafa, ny fametahana jiro manerana ny tanàna, ny fanamboarana lalana samihafa, ny mafana ririnina. Izy tsy mahafantatra an'izany organisation na fanatanjahantena nataon'ny Mikael Rakotomanga na Emika zany dia prosiantsika trano ny tanora mba havita be ary ireny no tabisy reharehan'ny firenena. Tahaka izany koa iny ampangabe amin'izao fotoana izao dia manao hetsika eny ihany koa ny tanora ho avin'ny firenena na ny TSF tarehan'ry Zeze de akasitrahana daholo mento antsika mihitsy ampangabe amin'izao fotoana izao dia anaovana kopakopa-tanana ny ekipa rehetra ao, ry Mamaliza, ry Bako, ry Monsieur Ndrina, ry Totolanto, ry iza koa Madame Liza, ry Dadasolo, ry Andry, ry Luka, ry Mamasoa, maro be mihitsy ianareo any ampangabe any izay mifampiresaka aminay tsy tapaka. De mbola ho avy ny fotoany fampiresahana ary tsika dia olo mifampandrosoana ary ezaka mandrakariva hitoetra eo anilan'ny vahoaka amin'izay resaka fandrosoana izay sy mifampandrosoana. Akasitrahana ny ezaka nataony TSF io maraina io ary mbola ao anatin'izay ezaka izay izy ireo. Zay no amin'iny fa maromaro no vaovao izay tiantsika ho resahana izany eny misy vaovao maro samihafa ihany no fiainan'ny firenena, tsy ilao izany vaovao samihafa zany de ho resahantsika miaraka amin'ny Ada Zambera rehefa avy eo ity trosabe an'ny teleferika ity izay efa misy ampahankely nanaovana andrana zany. Mbola salasalavitra ilay izy moa zany fa navita teo Nosy Makeo Sorano eo ihany aloha zany. Iny moa zany tsy miandry an'le asa zato isan-jato le fanjakana, efa fomba fiasan'izay hatramin'izay fa rehefa misy zavatra mahafampana dia manahitaitra kely anatina fihetsehana foto-drafitrasa. Zay le régime Rajoelina zay manahitaitra kely anatina atrangan-javatra ohatran'izay fa tsy dia tena hoe mbola misy zavatra goavambe azo atolotra tahaka n'ilay teleferika Miami marimarina kokoa nakatona dia nisokafana tamin'ny Tomasina rehefa amina hevitra politika dia nakatona dia nisokafana sa moa izany efa somary efa nisokafana naritraritra dia nanaovana fitokanana nandanimbola be tsy toko tsy forohana. Dia ohatran'izay ihany koa zany ny vaovao samihafa izay andrasantsika satria dia fatapatatra amin'izao fotoana izao fa hiakatra 200 ariary ny hitombo 200 ariary zany ny litatry ny lasantsy efa nambaran'izany fitondram-panjakana raha ny vaovao fantatra zany dia miandro ny fotoana izay hoe hiatra isika amin'izay fiakarany vidin-dasantsy izay. Rehefa miakatra ny vidin-dasantsy na io zany ariary folo na roapolo na telopolo na efapolo tany aloha tsy mihoatra ny 50. Eny nisy fotoana ariary zato teo latsaka kely ny fiakaran'ny vidin'ny solika. Zao zany izy miakatra 200 dia hoe tafiditra ao anatin'le condition ny FRD sy ny FEC ny fonds élargi de crédit ny CENI FMI zavatra hafa indray ny efa eritreretiko no antony raha ny fanambarana hono zany. Fa eo ihany koa ny amina hoe anao ajustement na prix na carburant zany de efa mafy be ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao raha ohatra ka hiakatra ny vidin'ny solika manahoana ny fifehezana an'ireo lafin-javatra maro izay miankina amin'ny solika amin'ny fanidinana azy tahaka ny fitaterana, ny resaka haba samihafa izay mety hisy fitombona amin'ireo fiankinan-javatra zany amin'ny vidin'ny solika zany. Misy karazana fitsinjarana izy io any amin'ilay resaka vidi-solika rehefa jerevana zany ny prix à la pompe iny dia amin'iny misy tsinjarana sarany samihafa. Ny sarany makany amin'ny inona moa zany le hoe fond d'entretien routier fer fond routier izy amin'izao fotoana izao, sarany makany amin'ny abany amin'ny fanjakana, sarany makany amin'ireo tombo-dasantsy izay manao ny fitsinjarana, sarany samihafa izay efa misy n'ireo lalany amin'ireo haba izay alaina zany. Mbola hiresaka amin'izany tsika rehefa tonga ny fotoana fa izao aloha tsika mbola miodidina any amin'ny resaka safidim-bahoaka sy ny tontolo-pifidianana
ny fandarantsika fa tsy masaka antsika tsy resaka an'izany zany satria misy horonan-tsary alefa amintsika rehefa avy eo zay novokariny ny France 24 TV5 Monde angamba izay TV5 Monde de ho alefantsika rehefa avy eo mikasika indrindra ny fahantrana eto Madagasikara zay nataona mpanao gazety amin'ny sehatresam-pirenena ny amin'ny 570 isanjato malagasy de miaina ambany fahantrana avokoa ary zara raha manana vola latsaky ny $1 isanandro zara raha mahita an'izany. Ny $1 de manodidididina ny 4,000 izy io moa zany mivoova ny koro, misy fotoana 400, 4,000, 400, ohatrohatran'izay zany ny koron'ny $, zany ny euro no ambonimbony kely fa ny $, ambany zany, fa ny vola raisin'ny malagasy zany de latsaky n'izay $1 izay ary tena ao anatin'ny fahantrana tanteraka mihitsy de misy fanazava-kevitra samihafa ary naliana ny mpanao gazety vahiny ny zava-misy eto Madagasikara de hoentitsika izay rehefa avy eo anatin'ny fandarantsika. Na zany zany ihany koa dia nisy ny fanambarana nataon'ny KMSB Faratsio efa fifidianana indray zany resahantsika zany dia manazava izy ireo ny zava-misy tsara ho fantatry ny vahoaka any Faratsio ka avy any toerana ny horonan-tsary zay alefantsika rehefa avy eo zany. Fa ankoatran'izay ny FFKM ihany koa dia manana ny fomba fijerin'izy ireo manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena zany. Zany rehetrarehetra izany no zaraiko ampiainiko aminao ato anatin'ny fandaharantsika. Marobe dia marobe ny zavatra tokony resahana, ny resaka teti-bolam-panjakana tamin'ilay nasipantsiana, ny resaka jirama zay miezaka mafy mihitsy amin'izao fotoan'izao anatin'izao fetin'ny 20 jona izao, ny fanarenana ny Madagascar Airlines ny Airmad, ny fikasana hanao hôtel 5 étoiles ampolony mahery zay nambaran'ny tompona andraiki-panjakana ho atao eto Madagasikara. Zany rehetrarehetra zany tiantsika ho resahana daholo fa mino fa tsy maintsy hanokafantsika fotoana tsara le izy fa mbola tsy any anatin'le fandarana zay miresaka raharaham-pirenena amin'ny akabeany aloha zany tsika fa mbola ho didin'ny fifidianana ny resahantsika de saika voafetra ihany zavatra zay ahafahantsika miresaka. Tsy adinontsika koa ry aza manahy ianareo ny momba ny kianjan'ny Mahamasina, kianjan'ny Bariao io ny sasany zany zay tsy nahazo ny fankatoavana avy any amin'ny CAF. Mazava ho azy tsy maintsy misy ny rindran-damina miaraka amin'ny FIFA vao mandray ny fanapahan-kevitra tahaka an'ireny ny confédération ny africaine momba ny baolina kitra de mitafy henatra sy fahafahambaraka satria vola be mitetina $770 no nambara fa nanamboarana izany kianja nitondrona ho manara-penitra izany kanefa de any anatin'ilay gazon, any anatin'ilay tapis, any anatin'ilay kianja mihitsy mahakianja an'le kianja no tena tsy afaka tsy izy ary de tsy maintsy misorona. Ny fanenon-kevitra moa avy eo anivon'ny sekretariat-mpanjakana miadidin'ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana de hoe no isorona ireo bozaka ratsy sy misy ahi-dratsy sy ny sisa sy ny sisa. Ny ataontsika hoe manara-penitra VTC sy NETSERO de tafiditra ao anatin'izay daholo ny refy, ny entiky ny fanorenana azy ary ny kalitaony zany. Ka raha ohatra misy ray aman-dringa amin'ireo de tsy manara-penitra zany, dikitra zany fa matoa tsy nahazo homologation, matoa ihany koa tonga avy amin'ny fanesorana ireo bozaka zany eny amin'izany kianjan'ny Mahamasina izany de tsy ao anatin'izay manara-penitra zay ary tsy mbola havanana amina foto-drafitrasa lehibe zany ny fitondram-panjakana matoa mitafy-henatra sy fahafahambaraka tamin'izao fanapahan-kevitra niraisin'ny confédération ny africaine baolina kitra izao. Manarina azy le fitondram-panjakana ary misy apahan'ireo programa samihafa nalefa eny anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanotanjahantena. Izy ireo indray no mamindra amin'ny alalan'ireo fanapahan-kevitra indrindra ny fitantanana makany anivon'ny tafita zany zay organisme rattaché amin'ny ministère jeunesse et loisir zany na jeunesse sport de anisan'izany ny fitantanana ny kianjan'ny Mahamasina zany. Misy antony lehibe daholo zany zay mifandraika amin'ny raraka izay fandraisana fanapahan-kevitra tsy mirindra tany aloha zany satria raha tsaroantsika tsara de nisy le fananganana zay orinasa ahafahana zany mitantana. Ny kianjan'ny Mahamasina anie ireo olona dia any commune urbaine Antananarivo renivohitra fa zay moa le zava-misy eto amin'ny tanàna zany de mifindrafindreo de zay kasihan'ny tanan'ireto olona reto zay handalovan'ireto olona reto dia tsy milamina
araka ny fomba fitenin'ny tanora zany hoe tena saika mitondra olana avokoa zany rehetrarehetra izany. Te resaka raharaham-pirenena be isika fa aleo aloha hoentsika amina tapatapany ohatran'izay le izy azotsika tsara le zava-misy amin'ny ankapobeny eto amin'ny firenena. Kory tsy sanatry izany koa hoe fititiany endrika na fititiana-kihana foana fa vaovao zava-misy zany de tsy maintsy resahantsika ato anatin'ny fandarana. Fa efa eto akaiky eto nahazo toerana Iada Jean-Pierre de arabaitsika aloha zany tonga soa eto amin'ny fandarana. Miaraba Iada. De faly miaraba anao Faniry, de faly mianabo ny mpanaraka ny hainao manjery MBS sy ny radio Mata. Faly miaraba ny mpiara-miasa rehetrarehetra izay manatotosa ny fampitana an'izao fandarana zao, ary miaraba antsika mpanaraka rehetrarehetra ary de mirana anao aritra hatramin'ny farany. Somary aina kely fa mahazo retourtsika faly de maneno be le écho. Zay zany efa namboarina le satria itsika moa zany mahazo akontsika de zay no entintsika eto anaty fandarantsika. Iada maro be ny zavatra ho resahantsika eto androany aloha fa zao anisany manatevina ny KMSB atao amin'ny boriboritany fahatelo ianao zany satria moa zany dia nisy fivondronana kandida vitsivitsy tato amin'ny boriboritany fahatelo izay nilaza ny zava-misy indrindrandrindra ny amin'ny resaka voka-pifidianana tao amin'ny boriboritany fahatelo na distrika Antananarivo fahatelo. Marina fa samy nanana ny lalany ireo kandida samy hafa tamin'ny fifidianana, fa rehefa nahita ny zava-misy taoriana amin'ny fifidianana de misy ny fivondronana fitambarana dia nakeny amin'ny seni ary rehefa avy eny amin'ny seni dia misy ny fananganana ny komity miara-safidim-bahoaka amin'ny boriboritany fahatelo. Anisany ao anatin'izany ianao nisy trangan-javatra teny amin'ny boriboritany fahatelo. Zay angamba nanomboantsika azy Iada ny hiresadresanao zay azo resahana manodidina an'izay trangan-javatra ara-pifidianana tao amin'ny Antananarivo fahatelo izay. Maro tokoa Faniry ny afaka resahana satria ely zay tsy niona an'izay ary de faly indray ankehitriny mitafa miaraka amin'ny mpanaraka ny fandarana rehetrarehetra. Ny tenako tokoa de anisan'ny mpikambana ao anatin'ny KMSB firaisana fahatelo zany. Izy io ny tena marina tsy le resaka kandida rehetra zany no tena nivondrona ao anatin'izy fa maro be ireo olo-tsotra zany zay nitondra fanamariana tamin'ilay fizotrona ilay fifidianana ary nitondra pirofo hoe tany amin'ny birao mpifidianana ohatr'izao nisy an'izao nisy an'izao nisy an'izao dia iny moa zany rehefa tena tonga le fotoana zany daorinina ny namoahan'ny CRMV ny voka-pifidianana tany amin'ny le ataontsika hoe tendance. De teo zany ny tena nahagaga satria nge ny rehetrarehetra nge de nahafantatra hoe zao ny voka-pifidianana atao amin'ny birao mpifidianana zay ny fisafidianana ary ny candidat dia manana ny ataontsika hoe mba récapitulation zany amin'ny voka-pifidianana rehetrarehetra. De rehefa tena nijerena zany de misy tena ny fandiso ary la izy de ataontsika hoe ny akamaroany ny fifantosoana rehetrarehetra ano any amin'ny 90% ny fifantosoana zany de ana candidat anankiray ihany de ny candidat irinara zany satria lasa niakatra be tsy araky ny mivoaka teny amin'ny birao mpifidianana zany no vaton'zareo fa natratra eo amin'ny 700 mahery eo zany ny sambato amboniny ny vato azony teny navoaka ny CRMV. De rehefa eo zany ny tena mijery anazy de efa taitra de samy niazakazaka anakany amin'ny seni nijery hoe ahoana ny fandehan'ity sy ny any. Rehefa tonga teny amin'ny seni ianao misy fotoana tsy hita aloha ny pli zay pli avy any amin'ny CRMV manko eo amin'ny seni tsy hita de avy eo ampitson'iny ianao asainy miverina de hitandray zany lay pli fa tamin'ireo ataontsika hoe PV zany nangatahana anaovana fampitahana de zara raha nisy nisy zany ireo PV zany zay tsy hita popoka hatramin'ny andro farany mihitsy tsy hita mihitsy hoe aiza le PV fa de misy PV tsy latsaky ny roa aloha tsy hita mihitsy zany. Ary ny mahagaga nefa de ilay PV zay resahana fa misy olana no tsy hita ary tena nisy olana goavana satria raha ny anankiray de ny fahitanay azy de nitombotra any amin'ny 800 any ny vato azo n'ilay candidat mihoatra amin'ny tokony ho azony zany. De rehefa teo moa zany de nijerena fa ny zavatra tena tiako tenenina mihitsy zany marihana amin'ny olona rehetrarehetra mba tsy handisy fanotenana ny olona de zao ianao rehefa tonga any amin'ny CNI io kaikany
manao an'ilay atao fampitahana de tsy confrontation zany no atao fa manao déclaration jumelé fotsiny ny CENI sy ianao zany hoe ny CENI manao fanambarana fa ireto ny vato ao anatin'ny PV misoratra ao aminy, de aveo koa le candidat manao fanambarana eo anilan'le tableau hoe ny voasoratra ato anatin'ny PV anay kosany de izao, de mifarany eo tsy misy hoe adihevitra, tsy misy inona tsy misy inona, ary tsisy hoe entinao makaiza na entinao makaiza, ary tsy misy hoe inona ny fanotsiana hoentina raha mahitana fa misy fahadisoana ao, tsy misy an'izany satria tsy afaka mikitika voka-pifidianana CENI, tsy afaka mikitika voka-pifidianana CENI, marina zany fa ny olana ane de zao hoe ny PV tonga any amin'ny CRMV original de tsy ilay PV original tonga amin'ny CENI fa samy manana ny azy reo. Ny PV original tonga any amin'ny CRMV zany any ny CRMV iny, ny PV original tonga amin'ny CENI any ny CENI iny, ary ianao raha le PV amin'ny CENI ampitovianao amin'le anao de mitovy fa nefa ny any amin'ny CRMV de tsy mitovy, anefa ny any tsy mety tsy nanao confrontation de zay le zavatra manahirana fa ny tena ina ary tena azo antoka fa zavatra iseho de lay PV original tonga any amin'ny ACC zay tsy lay tonga any amin'ny CENI akory, tsy lay nanaovanao fampitana sy any amin'ny CENI iny akory ny PV original tonga any amin'ny ACC fa manana ny PV original ray hafa mihitsy ny ACC tonga any aminy de amin'ny alalan'iny zany ny tsarany ka raha ohatry ny PV any amin'ny ACC iny zany mitovy amin'ilay tany amin'ny CRMV zany hoe samy nasina fanitsina dia mazava ho azy zany fa ilay tendance zany sy le résultat officiel lasa mitovy de ny annonce ny an'ny CENI zany le résultat provisoire lasa mitovy dia tsy afaka hoeritreretina zany hoe manana fahadisoana le any amin'ny ACC. Misy manetikitika kely iada resahana foana le hoe nikaroka tombona vokatra 700 tanoany, zay manko le information azontsika zany le candidat anankiray zany hoe raha mahita 700 izy zany de azo heverina fa teo amin'ny laharana faharoa izy zany de latsaka le firaisan-kina zany, zay le ketrika atao ambadika zany zavatra rehetrarehetra zany te antany iada misy an'le 2 na 3 PV zany tsy hita na voakitika bureau de vote taiza zany, bureau de vote Besarety de Akazomanga Andranomahery zay zany le misy an'le izy, ary izy io nge faniry tsy zava-baovao loatra lay fomba fanaovana an'izy io satria fantatsika tsara fa ny PV de misy karazany 5 ny original, original ray zany amin'ny CRMV, ny original ray amin'ny ACC, ny original ray amin'ny CENI, ny original ray ilay apetaka eo amin'ny bureau-pokotany eo amin'ny bureau-pifidianana rehefa vita ny fifidianana, ary ny anankiray le lasan'ny président ny fokotany hanaovany an'le fivorim-pokotany 2 andro aoriana ny voan'ny vokiny avy tany ny Latsabato, zay zavatra tsy nisy akory aloha hatramin'ny androany fa izy io de zao ao anatin'ny bureau-pifidianana mihitsiny no efa misy zany fisafidianana ny olona andray an-tanana ny fanaovana n'lay fanoratana ao anatin'le PV satria rehefa mameno an'le PV iny zany ianao ao anatin'le bureau-pifidianana mandritra amin'ny fanosambato de iny zany nefa fantana mihitsy misy orientation ataon'le président ny bureau de vote. Fataro tsara faran'ny bureau-pifidianana rehetrarehetra teo amin'ny firaisana fahatelo teo ny 90% ny bureau de vote votetiko ary vosiny alohany tamin'ny 5 ora hariva daholo ireo PV reo signé blanc, zany hoe mbola tsisy voka-pifidianana tsisy inona fa efa nasainy ny président bureau de vote nosiniavy ny membre ny bureau de vote rehetrarehetra sy ny délégué rehetrarehetra, ny olana fotsiny de zao ary io tsy tao ihany fa presque eran'ny Antananarivo, ny olana de zao lasa manana problème ianao am'le candidat rehefa tena hoe mievoke an'le izy hoe tsy mety io zavatra io satria za de anisan'ny olona nanao formation momba ny formation na délégué de nampanao formation ny délégué ana candidat maro fa tsy hoe candidat anankiray ana candidat maro zay mihoatra ny ataontsika hoe any amin'ny 700 olona any zany
de anatin'ny formation mihitsy de nylazaina mihitsiny fa tsy azo atao mihitsy ny manao sony alohan'ny fanisambato, vita mihitsy ny fanisambato vao tokony, fa rehefa tena nandeha ianao zany de ilay président bureau de vote mihitsy ny manery an'le olona manao an'le sony an'le izy hoe zay rehefa vita ny fanisambato tsy mahandry anareo zay anasony an'ity, satria rehefa tena jerenao zany manasony dolo daholo izy rehetrarehetra de signé blanc daholo ny akabeazan'le izy. Eo zany ny sin'le tena olana rehefa amin'ny ora fanisambato iny fanizy vita ny fanisambato mitovy daholo ny PV rehetrarehetra ao. Fa rehefa manomboka eo amin'ilay mizara an'ilay PV ho an'ny délégué ny président bureau de vote, amin'iny lay olona mitazona an'ilay PV original ho alefany amin'ny senisiana no maningina 1 na 3 eo alohan'ilay vaton'le olona tiany angalarana, satria amin'iny fotoana iny samy variana amin'ilay fakanan'ilay PV andolo ny délégué anao de izy afaka miasa tsara amin'iny vitiny iny fenony iny de avalina de rehefa avy am'izay hoe harotsaka ao anatin'ilay pli zany. Eo zany anisan'ny fotoana ray ahafahany manova azy. Ny tsy voavany eo zany de tokony tsy ho voava tsony, fa matoa mbola voaova de midika an'izany zany satria manomboka eo amin'ny fotoana io zay idirany ny PV ao anatiny iny pli iny, ao anatin'lay le saka inviolable iny zany manomboka hatreo zany de ataotsika hoe any apela-tana ny fanjakana ny voka-pifidianana rehetrarehetra, satria manomboka eo de tsy misy intsony ny manana fahefana anara-maso ny voka-pifidianana. Ny délégué ny bureau de vote de hoe délégué ny bureau de vote zany hoe rehefa mivoaka ny bureau de vote ilay voka-pifidianana de efa tsy tompona andraikitra intsony izy fa ny ao anatin'ny bureau de vote any no ahafahany miteny sy manao fanamariana ary alohan'ny hikatona n'ilay saka inviolable iny. Fa rehefa lasan'iny zany de efa tsisy de ninina zany zavatra mitranga rehetrarehetra ao aorinan'iny zany ka teanao action le candidat de tsy maintsy amin'ny alalana huissier zany. De fantanika ada ary mino fa manitikitika mijery nde atao hoe fampitahana ihany zany zavatra natao zany na confrontation na PV zay moa fomba fiteny azy fa moa tena tsy confrontation zany fa iny déclaration jumelée déclaration jumelée ka zao fantaniko iada misy candidat maromaro teny ray roa telo teo angambany tsy latsaka candidat telo niaraka teny zany tsy latsaka nitovy daholo ve ny vokatry ny sambato tany ampelatana andreo candidat telo reo zay entina le ndeha hoentina ao amin'ny seni satria nen'le candidat miaraka amin'ny fitondrana no hafa ny azo ny vokatra zao aloha nen'le candidat miaraka amin'ny fitondrana tsy hitanao fa neny CRMV no hafa ny azo ny vokatra. Zany hoe lay vokatra avoaka ny any amin'ny CRMV no lasa misy 300 eo alohan'ny raha ohatra raiky amby efapolo izy de lasa raiky amby efapolo sy 300 fa nen'ny candidat tonga teny mitovy daholo fa eo nge satria na collectif daholo fa zao nge faniry ny olana ny olana ma de zao ny fampitahana lazainao fa fampitahana io de antarana candidat sy ny ray ihany fa tsisy hoe reto candidat telo reto samy mitondra ny azy de andeo ary jerena daholo, tsisy an'izany ihany. Faharoa rehefa tena jerenao juridiquement parle raha araky ny lalàna de copie daholo no any ampelatana ny candidat tsy misy tsy manana valeur original fa copie na calque. Faharoa ny candidat de tsy ny PV any ampelatana ny candidat de tsisy manamarina fa han'ilay candidat io tsotra ny titre tany io ka hoe misoratra amin'ny anaranao zany. Fa raha omena PV anao zany ohatra le PV nisy olana zao PV numéro 77 de omenanao zany le PV numéro 77 calque na copie de manana PV calque sy copie 77 daholo ny candidat rehetrarehetra. De raha ohatra zany ny PV ty ampelatana ko ampifamadiana amin'ny olona hafa de tsisy hamantarana azy hoe iza ny aniza na iza ny aniza, zany hoe ahazony lalàna considérena fa iray ihany io satria samy calque samy copie daholo, ny original de ny seni ihany. De izay zavatra ny anim-batombony zany ahazonao rehefa makeny ny seni ianao manao an'io teneniko hoe déclaration jumelée io de vao pirofo fa mitovy amin'ny original ny seni iny ianao, zay ihany
afaka manam-porofo anao zany fa manana ny résultat original ny CENI zay. Fa ny haiko kosa zareo any am'lay mety zay ny soratana atao anatin'le taratasy hoe nisy le tsisy an'izany tsisy an'izany fekekeliko zany na hoe tsy fitoviana na inona na ino tsisy zay nge mahatonga anazy hoe déclaration ireto ny vato aty aminay de niteny koa ny anankiray ireto ny vato taty aminay de zay. Fa rehefa mivoaka le vokatra aloha zany na tiana na sy tiana le vokatra zay tena azo evelona fa tany amin'ny candidat zany navoaka ny CENI zany hoe tsy nahazo tompony le candidat naningina le avy an'ny fanjakana le naningina n'lay 2,7 ziada teo tsy nahazo tombony izy tao amin'ny CENI fa izany kory tsy midika hoe tsy azo tombony izy any amin'ny ACC satria rehefa nanontanianao nge CENI de hoe eto aminay de azona iantoka fa zay tsy manome antoka ny any akafa zay fa voakaroka marina atao amin'ny CENI aloha voasakana le naosoka na salamzany satria raha fahazona izy fananarana osoka mihitsy le izy zany hoe tena alatra fotsiny tsotro zao eto Antananarivo renivohitra misy an'izany fahatelo zao vetivetika iada manko fahafantarako any iada dia zay efa niasika fifidianana maro mpampanovana efa nitazona kandidata amina présidentielle amina tontolo ny fifidianana mihitsiny zany amin'ny lafiny resaka délégué tahaka an'io zany efa tany amin'ny 30 taona lasa tany 20 taona tateorina mbola afaka miarika an'izy fantaniko iada efa nisevy zany tamin'ny andronao tany aloha be tany tamin'ny anao zay dirikampona candidat niarika fifidianana filoham-pirenena. Za efa nanao responsable na élection tamin'ny andron'ny Gradilaf tamin'ny andron'ny président Rabetsitoto de efa nanao koa za tamin'ny andron'ny Rajimsora Kotomaro tapa responsable ny anina mihitsy zany responsable ny resaka commission électorale atao Mamafisoa fa ny zany mahafinaritra anahy foana ny toerana tazomiko rehefa misy élection de eo amin'io fikarakarana ny fifidianana io ary fa miova foana ilay fomba fangalaram-bato fa ny tamity kosa tena mihoatra ny fefy faniry ny tamity zany tsy enatra tsy tahotra tsy misy an'izany ny alabato tamity ny taloha zany mbola hitanao hoe mitady irika sarotsarotra ny olona vao afaka mangalabato fa tamity ilay lalàna navoaka ny gouvernement tamitsy iny no tena manamora ny fangalaram-bato tamity ohatra lalàna ny fifidianana de io fanaovana an'io hoe PV karazana PV makany amin'ny satria izy ny mametra ny anan'io ny manao an'io resaka PV karazany 5 de ny fizotry ny fifidianana makany amin'ny CENI makany amin'ny CRMV sy ny anina rehetrarehetra io de ny lalàna ny feny fifidianana zay nge mahatonga any miteny hoe tokony atao code électoral mihitsy ny misy eto amintsika fa manjary le gouvernement foana ny manova n'lay any ary fa hitanao tsara fa zay tena nanohatra talohan'ny fifidianana reny hoe tsy mety kosa raha le ministre mamoaka an'le lalàna de aveo izy manao candidat zany nge tena any de anisan'ny alabato nge faniry io fanaovana an'io hoe 20 millions d'ariary io ny caution anisan'ny alabato io satria le olona tokony hofidiany olona de efa tsy mirotsaka de efa naman'ny alabato zany ary zany ny olana rehetrarehetra eto amintsika io fametrahana an'io anarana filoham-pirenena hoe isika rehetra miaraka amin'ny andro radiolina anarana filoham-pirenena no apetraka ao amina vondrona ifaninana amina élection io efa alabato zany efa tsy élection présidentielle fa tsy na présidentielle ary tsy mety zany satria izy président le izy nge tsy mety mahitsy ny président rehefa miteny izy hoe président malagasy rehetrarehetra de tsy manana parti pris ohatran'io hitanao izy miteny ny anay zao ny président ary zay tena resy lahatra amin'ny tenin'ny vahoaka hoe provoprofo tam'lay satria ny président zao raha fa miteny ny président Andry Rajoelina de hoe aoka mbany verdict de jure no ekena zany aoka mba tena ny verdict de jure ny verdict de jure nge tsy mitovy amin'ny volonté du peuple tsy mitovy ny zany ny safidym-bahoaka hafa ny safidin'ny filoham-pirenena raha ny safidin'ny filoham-pirenena zany araky ny fifidianana nandeha iny de Augustin Andriamananoro ny député amin'ny premier arrondissement Latora Kotomanga ny deuxième arrondissement zany ny safidin'ny président ny république satria efa napetrany tamin'ilay fametrahana n'lay
vondrona zay amin'ny anarany hoe reto ny tokony ho député ary raha reto ny député de mandroso Madagasikara satria afaka mandroso tsara tsika halana amin'ny maronisy tsika ao anatiny any ny safidy ny raha ohatra zany le verdict de jure ny resahany de hoe izy efa nanomana an'ilay verdict de jure eritseretiny de io no tereny hipetraka de tokony anaiky an'io anao zay nge le fametrahana foana an'ilay hoe tsy maty manota sy ny hoe tsisy fanenjehana azo atao amin'ny fanapahan-kevitra raisin'ny ACC fa tsy misy ohatran'izany ta ohatran'ny tena halatra be vantana be ohatr'izao raha taloha ny amin'ny élection fa ty tena enjana be mahitsy le izy ny tamin'izany fotoanany zany a raha tsy aivina de ministera ny atany no niasahana ny fifidianana tam'ty a de efa misy nanomboka tany amin'ny taona 20 lay fifidianana lalam-panorenana karaboky tany le ny senite tam'izany ty misy zany seni izy am'izao fotoan'izao zany de zany arakaraky ny nametrahana rafitra maleo tena mampatanjaka ny alabaty sy ny osoka fa raha le ny administrateur civil tsotra nikarakara azy teo anivon'ny ministeran'ny atany na de nisy ara ny resaka tam'izany ny olana tam'izany zany raha ohatra tsy ahevina atsika mpanaraka nyfandarana de hoe misy le bulletin iny zany ny candidat manatotany iny de iny aterina any am'ireo tompona andraikitra zay misahana mikarakara ny fifidianana ny aty tany de mandeha makany amin'ny distrika de iny avy eo no aparitaky ny distrika makany anivon'ny fokotany sy ny birao fandatsaham-bato fandraindray tsy tonga iny rehefa higafy ry zalahy zany zay zany le zavatra mitranga sy ny fomba fiakarany vokatra indraindray no misy fahatarana sy misy fivana eny an-dalana zany any am'ireo toerana zay sarotra zany lalana zany saiky eo foana moa zany ny zavatra mitranga fa tamin'ity indray mitoraka ty de misy an'izany bulletin précoce zany ada de misy an'le bulletin zay tokony somiavina tao ambadika zay atsapaka anaovana an'le izy olona roa anatin'ny birao fandatsaham-bato no anaovana atsapaka de manao sonia an'ilay taratasy-ndatsabato zany tsy misy an'izany ny sasany de hoe efa ny somiavina melony fotoana lay PV ny sasany ndray am'le toerana sasany de hoe PV dia rapitsy voazo ny délégué alainy tsisy jiro rapitsy maraina voazo alainy zany hoe efa misy opération électorale zany le alina mandrapatonga amin'ny maraina any am'izay manamboatra azy marobe ao anatin'ilay lisy mpifidianana na le registre koa nisy nampiasa registre sy tokony ho isy zavatra nitsanga daholo zany rehetrarehetra zany ny mifidy tsy misy karapanondro na mitovy letany karapanondro be da be zany ka lizy zany tsy anomalie tsotra ny atao hoe anomalie zany de hoe tsy fahatomombanana de raha ohatra eo am'roa isan-jato eny tsy fahatomombanana zany mba azoazo lefileferina kely any fa le izy efa tsy fahatomombanana fa fraude massive mihitsy le izy ary misy opération électorale mitovitovy satria tsy teto Antananarivo fahatelo any no misy an'le faninginana an'ilay taremarika teo anohan'le taremarika tena izy tany Ambatondrazaka misy fa amina distrika maro be misy daholo io efa niriny tena mariny zavatra efa tena le vondrona mihitsy no mivonona anao an'ilay izy raha miteny ianao hoe resaka taloha ny ministera ny atany no mitantana ny fifidianana sarotra be ny angalarana taloha satria ny mpiasan'ny ministeran'ny atany taloha na ny reo atao hoe administrateur civil taloha reo somary manao fiainy ihany andreo ary somary manao ihany mijery tsy maintsy fandianany ny asany araka ny tokony izy na de ao aza le tahotra amin'ilay hoe fanendrena zany le nomination teo am'le toerana fa ny tam'ty tsisy an'izany na ity nge ny halatra am'ty ry faniry ka manomboka hatrany amin'ny fanendrena ny membre ny bureau de vote ny olona ataotsika le hoe agent électoraux zay nampanaovina ny fanoratana anarana ny olona ifidy no nasaina ny tady olona anao membre ny bureau de vote ary ny membre ny bureau de vote de lazaina fa secret tsy napoitra mihitsy ny anarany raha tsy efa amin'ny androm-pifidianana hoe mba fiarovana ny ainy sy ho sécurité ny tena marina de hoe mba tsy ahafahanao mitsikera azy satria nge ny olona rehetra amin'ny fokotany no mifankalale hoe ity olona ity olona efa nanana anjara toerana tamina politika ohatr'izao efa nanana anjara toerana tam'ty atoko politika aty ireto agent électoraux reto efa nanana anjara toerana tamina parti politika ohatr'izao tamina animation na parti politika ohatr'izao zany hoe ny lalàna zany tsy mametra an'izay hoe zay olona efa nandray ny sitsaka
fanomezana avy amina fikambanana antoko politika zao nananana am'izao sy ny fiarahana amin'ny ana de tsy mahazo manao an'io fireny ny tena manao an'io zany hoe any zany de efa manomboka lay any am'ilay fifatenana an'ilay olona de efa manomboka ny alabato fa tsy hoe anina fotsiny ary zany tenintsika zany hoe ray andro aorinan'ny fifidianana no anina mety so ray andro aorinan'ny fifidianana raha fa mety ho 3 andro alohan'ny fifidianana mihitsy de fa vita reny fa zay hoe le nitsindriko tsara tamin'ny faniry teo hoe ny atao hoe délégué ny bureau de vote solontenan'ny candidat ao anaty birao fantatsaham-bato zany hoe zay zavatra mitsanga ao anaty birao fantatsaham-bato ihany no ahafahany manoratra ao anatin'ilay PV fa rehefa farana ny fifidianana eo tsisy nina kararapitso le PV vao ataondro zareo tsisy ninona afaka hoteneny le délégué anao satria tsy zavatra nitranga tao anatin'ilay fantatsaham-bato iny zavatra iny ka ananany an'le zo zany ihany manahirany ary manahirana hatram'reto le hoe mpanaramaso ny fifidianana reto faniry mpanaramaso ny fifidianana io ange tsy manana inona moa no hoe tena hoe lanja ny araky ny lalàna na fanaporetana araky ny lalàna ananany tsy manana pression inona mihitsiny izy hoe ana fa de miteny fotsiny hoe nisy tsy nety tatsy nisy nananina tatsy de ametraka fitoriana de mitovy amin'olona rehetrarehetra mametraka fitoriana izy rehefa avy teo mitondra porofo mitovy ny zavatra hitany maso ny tsy azo raisina ho porofo hoe ho tratram-bodiombona hoe any tsy azo raisina an'izany fa ohatra ny olona tsotra rehetrarehetra fa raha ohatra ny observateur reny te anana hoe tena porofana de tsy maintsy makavisé izy fino nisy amin'ny bureau de vote eto a Madagasikara no hoe arahanao an'izany izany nge le izy zany le lalàna mihitsy no efa mamevahana de melo ny candidat mpanjakana angalatra ary zao ny teneniko ny faniry ny olona nge mitsotra kely ny tenen'ny olona iana ny candidat amin'ny fanjakana zay filoham-panjakana no mitondra azy sarotra be ho an'ny olona nge ny mieritreritra an'izany hoe candidat atolotry ny filoham-pirenena tsy hovidiany raha mbola eto amintsika zany sarotra zany indrindra fa any ambanivohitra zany sarotra be zany hoe io to ny candidat ny fanjakana io ny candidat natolotry ny filoha Andrinirina Rajoelina ary tena nandeha mihitsy izy mijoro mihitsy izy de tsy vitan'io izy rery no mijoro fa mijoro manam-pahavana rehetra de nisy nanao akanjo aza zay akanjo ny koro misy azy mihitsy zay nge miteny fa lasa misy an'ilay endrika fanerenakolaka mivatana le fanerena mihitsy ny tiako tenena amin'ny faniry sarotra be zany lay mitondra n'ilay porofo ary zay moa zany tena miezaka mihitsy zao hoe matahotra le olona hitsangana vavolombelona tena eo zany ny olana faniry matahotra satria ny fandraisan'ny olona n'io karapanondro natao fo be io ny fandraisan'ny olona n'io karatany io karatany io indrindrindrindra ny fandraisan'ny olona n'io karatany io ny fandraisan'ny olona n'io karapokotany zay lazaina fa misy anna colongramme sy ny karazany rehetrarehetra io de matahotra ny olona hoe rehefa mifidy ony satria efa informatisé ny fifidianana de fantatra avy hatrany mivato narotsaka ao raha tsy mifidy ny candidat mpanjakana ianao zany mitahotra ny olona any ary lasa voatery mifidy le olona nahazo fanomezana le olona nahazo karatany de lasa izany zany no maniry azy andeha hifidy zay moa zany rehefa mamiteny an'le olona hoe andao nareo hitsangana vavolombelona de ozy izy hoe hitsangana vavolombelona hitoroka ny fanjakana ve hitsangana vavolombelona hitoroka ny filoham-pirenena ve tsy vitanay zany tsy sahanay zany de io zany no mampanahirana mihitsy hoe ahoana le fomba tena hoe ahafahana anaporofo an'le izy fa le izy de zany mihitsy matahotra le olona ary ny antony antanany fidy de hoe sao de tsy mahazo an'le fanampiana rehefa avy eo raha ohatra ka tsy mifidy an'le de izany zany le fifidiana raha mijery anena faniry raha oharina mivato voalaza fa azon'ny filoham-pirenena i Andrinirina Rajoelina ny isam-bato tam'ilay fifidianana filoham-pirenena teo tsy ampy 1 million tam'ty tsy ampy zany efa misy any zany le olona sa tsy nandrosa-bato ho azy tam'ty nisy 1 million tsy nandrosa-bato ho azy raha jerena dao le atotaly le Madagasikara le vato azony le azony zany ny azony miaraka aminy ve miaraka aminy ka izy rehetra miaraka ereo ihany no vatony zay de jerenao zany de tsy ampy
Nefa mitondra ny anarana. Ya, io ezahantsika zay faly tazomy kely zay ady hevitra nentina namana iada zay rehefa mivoaka-pifidianana mba hanaovantsika calcul kely zay voaka-pifidianana fomba ofisialy hanaovantsika fampitahana kely zay fa sady mizara vaovao tsika ny tany afaratsimo efa misy le KMSB de nanao fanambarana izy ireo tamin'ny fananerinandro hoarahantsika avy hatrany aloha zay fanambarana nataon'ny KMSB faratsio zay de miverina ato amin'ny namana iada Jean-Pierre indray sika sady misety kely indray ny vahintsika nao ary manoloana ny toedraram-pirenena misy am'izao fotoana izao eo ampiandrasana ny voka-pifidianana avoakan'ny ACC izay komity miaro ny safidim-bahoaka na KMSB eto amin'ny district ny faratsio de manao zao fanambarana manaraka izao. Voalohany, misaotra ny voakan'ny district ny faratsio naneo sy nametraka ny safidiny amin'ny Ramilson Menjanahary candidat larina fahatelo tao amin'ny bulletin tokana tamin'ny Sambato 520 faingo 720 isanjato. Faharoa ya iny ny tsy ampy iny iny raso aloha faly tsy ampy iny tena tsy ampy iny ngamba raso aloha ezaka ny andefa 2 minutes izy io namana faly ho alefako ato amin'ny tanjona tsy ampy ny fanambarana iny zay manjary foy de foy le fanambarana enitsika matola izy 30 secondes zany efa nitapahan'ny teny amin'ny téléchargement le izy zany nalefako any amin'ny faly any le izy iny ny tena fanambarana feno zany nalefako any amin'ny faly any amin'ny WhatsApp ny tanjona any mba ahafahana maka an'izy efa io le izy rehefa vonona de afaka azaraina satria lavalava ihany le fanambarana de tsara na enon'ny vahintsika azy ihany koa zany ahafahana zany mitondra adevitra satria mitodika ny faratsio koa ny vaovao iada maraka vaovao tsara amin'ny faratsio le iada iny ary rehefa vita le téléchargement ka azo alefa namana faly de mba miotopy kely zany mba ahafahana zany mampita an'izy indray any aminareo zany de hoenon'ny mpanaraka atsika lavalava amin'ny tena intégral zany lay fanambarana teo mitodika amin'ny faratsio satria misy kilalaona komma am'izao fotoana zao zany de ny kilalaona komma moa mazava tsara ho an'ny sasany zany de miaro mafy mihitsy ny amin'ny hoe tena nisy alabato tamin'ny faratsio nataon'ny firaisakina zay le mampy anatin'le raharaha ray mbava kely fotsiny za iada momba le faratsio zay raha ohatra ka mandra-bavita le izy nge le amin'ny faratsio aloha zao raha hoe ny zavatra mitanga rehetra de atao cas exceptionnel mihitsy na ny fomba fampitana azy amin'ny vaovao na ny fomba fitsarana azy na ny fomba fandehanany rehetrarehetra satria manjary misy omby mandeha sarety mandeha alohan'ny omby am'ilay izy ny fitsarana ty amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandroana mbola tsy vita de efa misy tribunal pénal mandeha sy karazany zay tsy mifanaraka amin'ny lalàna mipetraka zany fanira de tena atao hoe exception mihitsy zany le any anefa ny raha atao ohatran'io atao ohatran'io fitiretenany faratsio daholo le 1500 fitoriana tonga amin'ny ACC de ngamba de tsy haiko fa manana firy taona tsika hikarakarana anazy fa io zany hitako mihitsy hoe misy mizana-tsindriny ile zay satria le tena marina de nieritseretinao milligrama le tany hoe ohatra ny tady andeha amin'ny taonina de zay manko ny tena hita ohatra ny lasa problème nieritseretina tena olona milligrama le ny tany nanany tany de nanao anjaotso izy olona zara mofo gasy ihany na ve de aveo sy zara motaona iny tsy navo zay indrindra alefatsika ary le fanambarana zay efa voninao hoy namana faly manoloana ny toedraram-pirenena misy am'izao fotoana izao eo ampiandrasana ny voka-pifidianana avoakan'ny ACC izay komity miaro ny safidim-bahoaka na KMSB eto amin'ny district ny faratsio de manao zao fanambarana manaraka izao. Voalohany, misaotra ny voakan'ny district ny faratsio naneo sy nametraka ny safidiny amin'ny Ramilson Menjanahary candidat larina fahatelo tao amin'ny bulletin tokana tamin'ny Sambato 520 faingo 720 isanjato. Faharoa, misaotra ny seny na ny SRMV eto amin'ny district ny faratsio namoaka pahamarinana ny voka-pifidianana tamin'ny 7 Mei 2024
izay nanamarika ny fandresen'ny candidat larina fahatelo hatrany. Fahatelo, misaotra ny CNIFIB izay namoaka vonjimaiky nivoaka am-pifidianana tamy raika amby folo jona 2024 lasa teo, izay nanamafy ny fandresen'ny candidat larina fahatelo hatrany tamin'ny isa raika amby 513. Fahaefatra, mametraka fitopisana feno amin'ny ACC izay tompo-teny farany amin'ny famoahana voka-pifidianana ary manamafy ny teny filoham-pirenena izay nilaza fa aoka tsy ho viraviraina na ho avilivily ny safidim-bahoaka. Fahadimy, miantso ny vahoaka ny distrika amin'ny Faratsio tony hitandro mandrakariva toy mianak'Andriamaso ny fihavanana malagasy eo am-piandrasana amin'ny voka-pifidianana vokatra ofisialy avoaka ny ACC izay antenentsika fa hitovy tanteraka amin'izay navoaka ny CNIFIB. Fahaenina, miantso fitonina sy fampitsarana fiantsina sy fanalambaraka amin'ny manjery indrindra eny anivon'ny fiarahamonina. Fahafito, mitsipaka marindrano ny fikasana anafoanana ny voka-pifidianana atao Vonanona Atsimo izay nizotra ara-dalàna. Fahavalo, manamerika ny fijorona vavolombelona tsy marina sy ny fanosorapotaka ary ny fanalambaraka apahabe maso ataon'ireo ben'ny tanàna sivy eto amin'ny distrika amin'ny Faratsio sy ireo fokotany sasany ary olo-tsotra vitsanisa. Natao teto Faratsio androany 2 jona 2024 ny komity miaro ny safidim-bahoaka. Zay vao feno tsara zany le fanambarana zay nrenisitsika teo zay avy any amin'ny distrika amin'ny Faratsio nataony KMSB ato amin'ny boribory tany fahatelo ihany koa da misy KMSB komity miaro ny safidim-bahoaka. Tsara angamba raha resahana amin'ny mpanaraka ny fandarantsika ihany zay. Ya, misy KMSB komity miaro ny safidim-bahoaka amin'ny boribory tany fahatelo, ary tsy amin'ny boribory tany fahatelo ihany fa saika isaky ny distrika rehetrarehetra zao no efa niezahana zany no hananganana azy, satria ilay izy de mitovy na ny eritreritra na rehetrarehetra samy miaro ny safidim-bahoaka. Ny safidim-bahoaka resahantsika io de tsy hoe ilay vaton'ilay azon'ilay candidat nandresy tamin'ny fifidianana, fa tena hoe le tena le volonté an'le peuple, le safidin'le vahoaka tamin'le fifidianana mihitsy no arovana. Izany hoe inona ny tena safidin'ny vahoaka tamin'ilay fifidianana zany zay nitseho teo. De anisan'izany no hoe misy vahoaka marobe tsy nandeha nifidy fa nanana ny safidiny izy de hoe tsy nilegitime an'ilay fifidianana. Satria fantaro tsara fa niry fa raha raisitsika fotsiny fa boribory tany fahatelo zany nge 70 000 électeurs nge ny ao e. De lay olona 70 000 io zany ny olona fito alina io de zao zany ny fandehany reo olona ireo matoa voasoratra ao anaty listim-pifidianana satria antsitrapo ny fisoratana ao anaty listim-pifidianana. De nidikan'izany nanana antsitrapo izy andeha hiatrika fifidianana. Efa olona vonona ny hiatrika fifidianana, olona vonona no hifidy no nisoratra anarana tao anaty listim-pifidianana, fa tsy nisy mihitsy ny olona mieritreritra hoe za tsy hifidy fa andeha hisoratra ao anaty listim-pifidianana ihany. Fa tena olona nanana volonté ny hoe tena iroso am'le fifidianana izy. Rehefa nandeha nefa ny fifidianana 20 000 électeurs 2 alina ihany no nifidy, nandeha nifidy. Fa maninona lay 10 alina tsy nandeha nifidy. De tsotra kely rehefa antaninao izy de hoe zay ny safidy tsy nandeha. Na de tao le favonony misy safidy tsy handeha izy. Safidiny zay, safidiny le vao tsy nilegitime an'ilay élection izy zany. Ny safidy izy tsy handeha satria maninona? Fa maninona rony tsy ka ny filoham-pirenena tsinona manana candidat. Ka ninona ho ataonareo tsy aresy ny candidat ny filoham-pirenena nareo satria filoha amin'ny firenena, filoham-panjakana ary mpiasam-panjakana daholy no mitantana ny voka-pifidianana rehetrarehetra eo. Na de lazainareo ary fa seni indépendant, tsy indépendant fa mpiasam-panjakana daholy. De rehefa jerenao ny manodidina rehetrarehetra, ny fifidianana rehetrarehetra hoe de hitanao fa nanana an'izany tena hoe heriny sy tanjaka amy fanjakana na ny fitantanana ny vokatra, na ny fikirakiraina ny vokatra zany, na ny fombafomba rehetra. De izay zavatra zay zany, izay hoe tena safidin'ny vahoaka zay, tsy maintsy aharovanao koa zay. Tsy
tsy legitimen'ny élection satria nanana anjara andraikitra atao ny filoham-pirenena zay tsy azo ny filoham-pirenena atao tsony zany anisany akoatran'ireo halatra rehetrarehetra zay ataony rehetrarehetra le fisina tsy maty manota eto am'ty firenena ity de eritreretina fa tokony ho faranana ka tokony jerena daholo daholo zany milesoka rehetrarehetra ny antony rehetrarehetra nahafahan'le olona iza marina lay nangalatra tokony aterina eo amin'ny fitsarana mba ho tsaraina mba tsy ho maty manota izy farafaratsiny izy nandalo fitsarana na ho afahana madiodio na ho afahana no fisalasalana mba tsy hamerena ny tsony an'ilay fietsika zany fa raha tsy zany de ohatra ny foana ny fifidianana iseho lasa ohatra ny mahazatra io raha ohatra ka avelandeha am'izao itiandreo mandeha ty zany de tsy tokony hijanona am'izay mihitsy zany ny fifidianana am'ty hoe alefa fotsiny hoe ny verdict de jour non tena ny volonté ny peuple mihitsy ny tokony ho jerena am'ty hoe ny safidiny vahoaka rehetra mihitsy no jerena am'ty hoe tena ireo marina ve le solom-bava-bahoaka tena hoe anany ary tsika tsy manana olana am'ilay olona voafidy anie tsy manana olana koa tsika am'ilay olona tsy voafidy fa ny olatsika de hoe nisy tsy fahatony manana misy tsy fetezan'le fifidianana misy alatra morangalarana le fifidianana lalalam-pifidianana tena tsy mahafehan'le fifidianana fa maniraka ny olona andeha angala-bato fotsiny le izy maniraka ny olona andeha hampiasa volo zany anisany zany satria la élection nge de efa taritsara fa niry fa lasa raharaha ny mpanambola tsy afaka mirotsako candidat ianao raha tsy be vola be tsy afaka miodina lay fifidianana raha tsy be vola be ianao ny olona mifidy koa de afaka mahazo vola be koa mba mandeha amin'ny safidiny aveo le vato rehetrarehetra mandeha resaka vola daholo ny manodidina azy ary ho avokoa ny asan'ny solom-bava-bahoaka rehefa aveo satria tsy inge mahita io hoe ohatran'ny anisany mba misy any amin'ny 70 any amin'ny 50 any ny isan'ireo ataontsika hoe indépendant zay tsy miankin-doha mbola mety andeha mihitsy moa zany resaka hoe malety resaka vola zany de izany zavatra zany ny tena hoe tena tsy maintsy hijoroan'le KMSB indrindra fa tam'ireo alatra tsy fampiasana ny olom-panjakana na afahana nanana vokatra tam'ilay fifidianana zany na izy nisy tsika ane tsy manavake hoe izy ilay nampiasan'ny mpiasam-panjakana iza ilay nampiasan'ny tombam-pidim-panjakana tamin'ny androm-pifidianana na izy de tokony homelohana daholo daholo zay le hoe fanajana n'ilay safidy-bahoaka iza ny nanao fanodikodonana isam-bato iza ny nanao isam-bato nampitombony isam-batony izy na iza de tokony zany ho saziana daholo daholo tokony akarina fitsarana tokony jerena fa tsy avela fotsiny andeha am'izao de izay zany le tena efa le dikan'izany lay KMSB tsy mionona fotsiny zany koa amin'ny fanenjehana ny tsy nety rehetrarehetra tam'ty fifidianana ty fa manomana koa ny tsaratsara kokoa ho an'ny fifidianana manaraka koa satria faratsika fa mbola misy tsara misy ny fifidianana be ny tanàna misy ny fifidianana tsy gouverneur moa fa iny moa tsy naha fotsiny iny fa chef de région maro reo fifidianana mbola tokony ho atrehantsika ary tsika moa de manana eritreritra fa raha ny tena izy de tokony mba anisan'ny hofidiana koa ny filompokotany zany rehetrarehetra zany fa ny zava-dehibe de hoe tokony tsy andeferana fizotronyity fifidianana tsara-dalàna ty mba hananana fifidianana milamina aoriana ya anisan'ny ao anatin'ny tanjona ray amin'ny KMSB mihitsiny zany rehefa nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny amin'ny hoe mba hanana fifidianana tsara amin'ny ambaratonga mpifidianana ho avy manaraka eo fa mikasika ny fiainan'ny firenena amin'ny akabeany namoaka fanambarana ny fiambonana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara na ny FFKM tamin'ity faran'ny herinandro ity de ovakitsika izany fanambarana nataony FFKM izany manara-maso daholo ny rehetra amin'izao fotoana izao ary tsy vita manara-maso fa zay afaka miteny de miteny marobe izy tamin'ny herinandro teo na ny hevitra de ity indray zany ny FFKM mihitsy misy ny efa niantso le mandraisandraikitra de everitsika zany fa ny fanambarana ataon'ny FFKM tahaka izao de ao anatin'izay hoe fandraisana ny feon'ireo mpisehatra politika vakiko tahaka izao le izy fiambonana ny fiangonana kristianina eto Madagasikara FFKM sambatra ny mpampiavana fa izy no hantsoina Andriamanitra hoe zanany Matteo 5:1-5 antso ry kristianina havana ry vahoaka malagasy rehetra
ho aminareo rehetrany ny fahasoavana omba mpiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Miaraba anareo rehetra mahatratra izao fety ny fahaleovantena 424 izao. Miaraba manokana ny tafika malagasy nahatratra ny fa 420 taonany. Ny filoham-piangonana 400 izay miombona ao anatin'ny FFKM dia manao zao antso izao. Isaorana ny tompo ny fahavitan'ireo fifidianana ny fanesy teto amin'ny firenena. Isaorana antsika vahoaka malagasy ny fihezahantsika ny aina atao anatin'ny fitoniana sy fandriampahalemana. Miasa ny FFKM ny hanajana hatrany ny fahamarinana, indrindra eo amin'ny voka-pifidianana, fa marika ny fanajana ny safidin'ny vahoaka izay tompo ny fahefana izany. Ary antoka ny amin'ny ny fandriampahalemana sy ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra. Mitaona anareo solombavam-bahoaka izay nifidian'ny vahoaka hisolovava azy, hanatanteraka ny andraikitrareo amin'ny fanajana ny fahamarinana. Fa ny fahamarinana manandratra avo ny firenena, ohabolana toko fa 420 andininy fa 430. Manaraka izay dia manainga anareo mba hanaja sy hanatanteraka amin'ny asa ny teny izay nampanantenainareo azy ireo nandritra mifampilezan-kevitra. Ataovololarana ny hikatsaka ny tombontsoa ho an'ireo vahoaka maro anisa izay miaina anaty fiasaranana, lalina ankehitriny. Lehibe ny andraikitrareo araky ny fahefana omeny lalam-pandrenona anareo ka taterao ampamendrehana izany. Satria ny fahotanin'ny tany mahamaro mpanapaka. Fa ny fiasan'ny olona manatsaina kosa no mampateza ny fanjakana. Ohabolana 422. Ary koa raha misandratra ny ratsy fanahy dia mihery ny vahoaka, fa raha ringana kosa izy dia mihamaro ny marina. Ohabolana 28. Miantso ny rehetra mba hanamafy ny fifankatiavana sy fifanajana ka hikatsaka izay Jesosy ahatsara ny firenena sy ny vahoaka. Aoka hialana ny amposy fikatsahana ny tombontsoa manokana. FFKM dia manao ny fahavononany hatrany ny hijoro ho ray aman-dreny. Manentana antsika hanohy hatrany ny fitrotrona ambavaka ny firenena mba hoy ny soratra masina hoe kanefa raha amin'izay no avy hanitry tena ny vahoakako izay hiantsona ny anarako ka hivavaka sy hitady ahy ary hiala amin'ny toe-dratsy dia hisaino avy any an-danitra aho ka mila ny fahotany ary hahasitrana ny taniny. Tantara faharoa toko 7:420. Manao veloma sy mirary asaramanitra feno fifaliana sy fiadanao antsika tsirairay avy. Antananarivo fa 13 volana Jona 2024 amin'ny anaran'ny FFKM ireo filoham-piangonana 400 moa zany no manao sonia ity fanambarana ity. Zay ny avy amin'ny FFKM izay mijoro mandrakariva ho ray aman-dreny nisy antso nataon'izy ireo iada. Mino fa hitanao misy teboka 4 teo eo atao anatin'izay antso nataon'ny FFKM zay fa nihokevitra avy aminao momba iny aloha. Ny azany fa nihokevitry momba ny ataon'ny antson'ny FFKM io dia mitodika amin'ny vahoaka mihitsy amin'ny ilay fanakianana ny FFKM hoe mitsabaka amin'ny raharaham-panjakana. Voalohany indrindra ny FFKM dia fiangonana kristianina, ary ny fiangonana kristianina zany dia ny baiboly ny lalam-panorenany, io no mifehy azy. Ny lalam-panorenantsika dia fantatsika tsara fa olombelona ary ireo mitondra fanjakana ankehitriny nametraka azy, nametraka n'ilay atao hoe laïcité ao anatin'ilay izy. Fa ho an'ny fiangonana dia diso ao anatrehan'Andriamanitra izy raha ohatra izy ka tsy maneho ny heviny amin'ny zavatra rehetrarehetra mitranga amin'ny ondriny. Satria ny vahoaka rehetrarehetra tsy akanavaka na inona foko misy azy, na inona firenena misy azy, na inona fikambanana misy azy, na vondrona politika, na inona misy azy, dia ondriny daholy itsika mianakavy ka tsy maintsy mametraka izay fepetra izay izy izay voalaza ny baiboly ihany no ampiariny amintsika fampatsiahivana ny voalaza ny baiboly ireny teneniny FFKM ireny, fa tsy hoe zavatra noforoniny na zavatra sitrapon'ny fony na zavatra nieritreretiny, fa ny zavatra voalaza ny baiboly no ampitainy amintsika, ampatsiahiviny amintsika hoe izao misy an'izao ao anatiny ity
sata fototry ny kristianina dia ny baiboly zany a de mampatsiahy izy a ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra ahafahatsika mandiny tena sy manitsy ny diatsika zay tsy mety rehetrarehetra tsy mifanaraka am'izany voasoratra ao anatin'ny soratra masina. Ny filazany an'izany tompoko, ny fanaovany an'izany tompoko dia tsy midika fa mitsabaka amin'ny raharaham-panjakana izy na mitsabaka amin'ny raharaham-pifidianana izy. Tsia mitandro mandrakariva ny firaisan-kinam-pirenena izy, mitandro mandrakariva ny fahamarinana izy sy ny anjarany andanantsika amin'ny rariny sy nitsiny ampahendreny. Zay no ataon'ny FFKM ary sarotry eto de miteny anareo fa tsy mivoana am'izany ireny zavatra ataon'ny FFKM ireny ka tokony tsy amnezatsiny azy mihitsiny fa tokony arytsika menakavy ankahery azy amin'ny asa zay ho ataony satria hitatsika fa miamaizina ny tany. Mahatonga atsika miteny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso de miemitra zany Madagasikara fa ieritseritsika fa tsy maintsy androso io fa itsika zao mbola andaram-piamorana andaran'ny aizina de anjaran'ny FFKM anjaran'ireo ray aman-drenam-panahy no mitondra an'izany ary za tena mandiso azy raha ohatra izy tsy manao an'izany asan'izany antsaka sy andavany ary ohatra ny ho ataon'io mampatsiahy atsika ny teny voalaza ny soratra masina rehetrarehetra zany de izay fa ny manahirana atsika manko de izao itsika marika ny teny hoe tsy tokony hitsabatsabahan'ny tsy tokony afangaro amin'ny asan'ny fiangonana ny asan'ny fanjakana de ny fanjakana tsy misy milaza hoe ny fanjakana tsy tokony hivavaka, tsisy milaza hoe ny olo-panjakana tsy mahazo mivavaka, tsisy milaza hoe ny olo-panjakana tsy mahazo mino an'Andriamanitra. Ny fangarona ny asa no tsy azo atao ohatrany hoe fangaronao ny asan'ny mpangalatra sy ny mpitsabo tsy azo atao zany fa rehefa mpitsabo anao de tokony hitsabo, rehefa mpangalatra anao atao any ny asanao mpangalatra anao de ohatran'izay fangaron'ny asa zay no tsy azo atao fa tsy midika koa hoe tsy azo atao no mivavaka rehefa laika tsia vao maika mivavaka ary rehefa laika fa izay no manahirana ny olona le misy le manodinodina le resaka hoe tsy tokony hitsabaka amin'ny raharaham-pitsarana amin'ny fifidianana ny FFKM ka izy mitsabaka amin'ny fifidianana ao isika tsy nandeha nanisa vato ary tsy nanana mpanara-maso isika tsy mikarakara ny manara-maso zany ary fa ny tena tokony nataony ary za tena mahita zany izay manko no ohatran'ny anina kely rehefa tena za tena miteny tokony nataony manara-maso na de fatany zao tena fahafantarana fa isy ny tsy fetezana de milaza mihitsy izy hoe antsotompona ndraiky satria tsy fahatompona ndraikitra anazy ke ny fanara-maso fa farafaratsiny mampiena an'lay fahasahiny lay olona mangalatra ny fijoroana asan'ny fiangonana zany ary za tena mampirisika ny fiangonana ataovy ny asanareo na inona mifantatra fa mafy ary naindray tena hita hoe tena tsy zakany aina satria olombelona ihany ianareo na de hoe ataotsika hoe ray aman-drenam-panahy olombelona ihany ianareo de misy tena zavatra tsy zakana ny fanakianana ny anarehetra fa za de mampirisika anareo raisy foana ny didy amanandraikitra nareo aza miravoravo tanana nareo fa raha ianareo no miravoravo tanana de ketraka tanteraka zay tompoko. Eny ary fa zay moa zany antso nataon'ny FFKM mivoatra foana ny raharaha am'izao fotoana izao ary tsy mitsahatra ny faneho-kevitra zay mandeha marobe am'izao fotoana izao tamin'ny herinandro moa tena marobe ny sesisesy mihitsy izy hiatrika ny fankarazana ny fitsingerenana ny fiverenana ny fahaleovantena isika izay no manimanina kokoa zany amin'ny fahaenina amby roapolo volana jona ho avy izao zany ao anatin'ny 420 taona zay niverenana ny fahaleovantena Madagasikara. Maro ny fanontaniana hapetraka amin'izany fa ny zava-misy am'izao fotoana izao na tiana na tsy tiana dia manitra tanteraka ilay firenena zany am'izao fotoana izao. Ity fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety amin'ny setra resam-pirenena ity dia manamarika zany ny fantrana lalina zay iainan'ny malagasy ary entina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Vitesina foana nefa eto an-tanindrazana hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso ary rehefa maheno an'le mpitondra miresaka ianao de ohatran'ny efa tena manan-karem-be, efa tena mandroso be le firenena, efa tena tafapetraka amin'ny atsakany sy andavany daholo le grand projet na hoe ireo tetikasa lehibe zay nampanantenainy le mpitondra fanjakana.
efa tena miaina ao anatin'le hoe tena fifaliana le malagasy rehefa miaina mitondra fanjakana sy mimpanoha anazy ianao, fa tena ny réalité nefa tena tsy zay mihitsy fa tena malagasy sahirina, malagasy tena hoe tena miady tanteraka amin'ny fiainana ny misy amin'izao fotoana izao, ary potika daholo ny endriky ny fiarekarena izay misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ity fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety eo amin'ny setroresam-pirenena ity momba Madagasikara izay ao anatin'ny 20 minitra eo dia anaporofontsika zany ny fahampiten'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ndao avy hatrany ary. Focus politique de ce dimanche soir dans le JTA. Ce soir, on s'intéresse à Madagascar où les 3/4 de la population vivent sous le seuil de pauvreté, à savoir $1 par jour. Et fait nouveau, la pauvreté urbaine a considérablement augmenté ces 10 dernières années, passant de 42% en 2012 à 55% en 2022. Covid-19, inflation, absence d'emplois décents malgré une population urbaine croissante. La majorité de la population des grandes villes n'arrive pas à se sortir de l'extrême pauvreté. Illustration dans un bidonville d'Antananarive avec ce reportage de Gaël Borja et Nambi Nina Nzaozar. Un amas de déchets au milieu des eaux usées. Un égout à ciel ouvert, c'est le quotidien de Joseph, père de famille de 42 ans. Il y a 6 ans, il a construit ce logement de bois et de tôle, au-dessus du canal qui traverse l'un des plus vastes bidonvilles de la capitale malgache. C'est étroit et insalubre et en plus ça sent mauvais parce que sous nos pieds il y a l'eau usée. Comme nous avons un petit élevage de porcs, il y a les excréments, l'eau usée et l'odeur qui va avec. C'est invivable. C'est l'odeur qui est le plus difficile à vivre. Avec moins de 3,50 € par jour pour lui, sa femme et ses 2 enfants, Joseph n'a pas les moyens de rénover sa maison. En cas de dépenses imprévues, il compte sur la vente d'un de ses porcs, son unique filet de sécurité. À Madagascar, les soins médicaux et l'école sont payants, même pour les plus démunis. Nous n'avons pas encore reçu d'aide de l'État. La seule chose que nous avons eue, c'est un système d'électricité à bas prix qui a été installé il y a 1 mois seulement. On ne reçoit aucune aide. Il y a seulement des religieux catholiques qui viennent de temps en temps prier avec nous. Monique, elle, a eu la chance de faire partie des 171 familles à être sorties du mal-logement. Grâce à un projet de la Fondation Abbé Pierre, sa case a été remplacée par cette maison en briques avec douche, toilette commune et électricité. Coût 5 500 €, dont elle devra rembourser 10% d'ici 2 ans. Logement digne, environnement sain, sa vie a radicalement changé. Mais avec ses 2 € de revenus quotidiens, elle ne peut ni manger de viande, ni faire face aux imprévus. Nous avons 2 mois de loyer en retard parce que le petit dernier est tombé malade, donc c'était compliqué de payer. Selon ce professeur en économie, les priorités du gouvernement données aux grandes infrastructures ne bénéficient pas aux plus démunis. Donc il n'y a pas de sécurité sociale pour les peuples, alors qu'on continue à s'endetter, alors qu'il y a les grands investisseurs, il y a les grands investissements, et ça ne répond pas aux besoins de la population la plus pauvre. Parmi les grands investissements qui ne changeront pas le quotidien de Joseph et Monique, ce téléphérique, financé par un prêt de 150 millions € du ministère de l'économie français. Et pour aller plus loin, on retrouve à Antananarive Gaël Borja, notre correspondante. Gaël, merci d'être avec nous ce soir. Et dites-nous pourquoi Madagascar n'arrive pas à se sortir de cette pauvreté. Alors vous savez, avec Madagascar, Madagascar c'est très particulier parce que c'est complexe. En fait, il n'y a pas une seule raison. C'est pas un pays qui a connu la guerre et c'est d'ailleurs le seul pays au monde à s'être appauvri en 60 ans sans avoir connu la guerre. Et pourtant, c'est une île qui regorge de richesses naturelles, minières. Il y a de l'or, il y a du graphite, il y a du saphir, il y a du cobalt, mais la majeure partie de la population reste pauvre. Alors c'est multifactoriel en fait. Il y a des obstacles qui sont systémiques, qui sont persistants, comme le secteur agricole. Si je prends l'exemple de l'agriculture,
elle emploie 70% de la population. Et pourtant, elle ne génère que 29% du PIB et 37% des exportations, parce qu'en fait, il s'agit d'une agriculture de subsistance à très faible productivité. Et donc, ça maintient en fait une population rurale, majoritairement rurale, hein, d'ailleurs à Madagascar, dans la pauvreté. Et il y a aussi une grande vulnérabilité à Madagascar au choc qu'il soit climatique, qu'il soit politique, l'instabilité politique. Quand il y a une catastrophe naturelle, par exemple, un cyclone ou une sécheresse, eh bien les habitants perdent leur récolte, peuvent perdre leur maison et donc sombrent dans la pauvreté. Et il est très difficile de se relever de ça parce que la majeure partie des habitants de Madagascar n'ont pas de filet de sécurité. Et puis, il faut aussi parler du problème de la mauvaise gouvernance. Les conditions ne sont pas réunies pour développer le secteur privé. Les entreprises se plaignent de concurrence déloyale, elles se plaignent de raquettes fiscales, elles sont confrontées aussi à la concurrence des produits importés. Et donc, il est très difficile pour les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, de venir à Madagascar. Alors Gaëlle, on a dit 75% des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté et ont du mal à se nourrir et de payer les frais médicaux. Y a-t-il une déception envers le président Rajwel, justement? Est-ce que cela se traduit notamment dans les urnes, notamment on pense aux législatives qui ont eu lieu le mois dernier? Alors c'est difficile de lier les résultats des urnes à la véritable opinion de la population malgache. Vous savez, les élections en général à Madagascar sont très décriées. Si on regarde les rapports qui sont faits par les organes d'observation électorale, par la société civile, eh bien il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de dénonciations qui sont faites sur l'absence de transparence, par exemple, des instances électorales. Il y a beaucoup de dénonciations d'irrégularités, de fraude, et donc il est très difficile de se fier aux résultats d'une élection. D'ailleurs, en général, une élection, ça se joue beaucoup sur l'argent, c'est-à-dire que quand on a des ressources financières, eh bien, on peut se déplacer plus souvent, on peut avoir plus de visibilité et donc avoir plus de chances de gagner. Mais moi, ce que je constate en fait sur le terrain, c'est que la plupart des gens me disent on nous rend visite, les hommes et les femmes politiques nous rendent visite pendant les campagnes électorales, nous promettent monts et merveilles, et une fois qu'elles sont élues, elles nous oublient. Donc c'est pas une défiance envers le président Rajwel en général, mais c'est une défiance et une déception envers tous les hommes et femmes politiques en général. Mais alors, votre reportage, il se termine précisément sur ce projet de téléphérique, justement, qui surplombe et qui traverse les bidonvilles. Et ce projet en particulier a fait polémique dans le pays. Et d'une manière générale, d'ailleurs, les projets présidentiels d'envergure, d'ailleurs, d'Andry Rajwel, ont accusé de ne pas bénéficier justement aux pauvres. Mais ces infrastructures sont-elles finalement utiles à la population ? En fait, tout est urgent et tout est utile à Madagascar. Donc, c'est assez compliqué. On ne peut pas dire que les grands projets présidentiels, les infrastructures soient inutiles. Elles contribuent forcément au développement du pays. Mais ce que pointent les économistes, c'est qu'en fait, elles ont un faible impact sur le quotidien des populations les plus pauvres. Et ce que me disait un économiste avec qui j'ai échangé, c'est que à quoi servent ces infrastructures si la majorité des Malgaches ne mange pas à sa faim, ne peut pas se soigner convenablement ou payer les frais de scolarité de ses enfants. Et donc ce qu'il préconise, c'est de mettre la priorité sur des politiques de l'emploi, par exemple, des politiques de sécurité sociale. C'est de donner la priorité aux secteurs tels que l'éducation et la santé pour aider ces populations pauvres à sortir de l'extrême pauvreté et à émerger et peut-être rejoindre la classe moyenne. Dia ino fanadihadiana momba Madagasikara zakenjana ny zava-misy dia liana ny sehatra iraisam-pirenena fa ngo zay teto aterina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa maharaka tsara ny vaovao ary vao tatanta téléphérique moa zany tsika mbola sy teny hoe tatanta zato isan-jato moa zany fa mbola nisomposompony kely efa devitra tsy fakahitana eo ihany ilay
frais zany 3,000 ariary ohatry ny nagagaya ihany koa ohatry ny asa tsy de hain'le filoham-pirenena ve fa 900 ariary ny frais taxi be iady rehefa mijery an'le vidéo nle zany ohatry ny 500 ariary ny frais taxi be nefa efa to 900 ariary ny taxi be am'izao fotoana zao ny resahany classe moyenne sy ny karazany fantanina mipetraka farany teo tsy mahavaly am'le fiainan'ny olona le fisian'ny téléphérique raha ohatra olona nona tsy mihinan-kanina olona tsy mahavita mitsabo tena sy ny sisa zany tena zara fa manam-bola le malagasy zany ahafahana miaina ahafahana mikarakara fiainana zany na ny trano itoerana raha tena manahirina am'izao fotoana izao de ireny no miparitaka am'izao fotoana izao eny amin'ny sehatra iraisam-pirenena mahatonga sainy reny mpanao politika iada Jean Pierre tonga eto amin'ny fandaharantsika vaovao moa reny zany de nitrandrahantsika de nalefatsika navoakatsika teto amin'ny arovako ny safidiko satria fizaram-baovao ihany koa nataontsika iada fijerinao aloha zany reny ny toerana misy amin'ny Madagasikara de miteny avokoa zany reo antotanisa maro samihafa zany Madagasikara nefa tsy maintsy mandroso kanefa de 5,7 malagasy de miaina ambany fantrana tena fantrana lalala teraka zao aloha faniry rehefa miteny le filoham-pirenena Madagasikara tsy maintsy mandroso ny dikan'izany mbola tsy mandroso zany aloha Madagasikara fa miemotra fa miteny izy hoe tsy maintsy androso fotsiny fa tsy fantatra hoe rovina no androso zay aloha miara-manaiky zany rehetrarehetra fa tsy mandroso Madagasikara miara-manaiky fa miemotra fa ny olona amin'ny filoham-pirenena koa rehefa miteny ary zareo manao be fidina ohatry ny rano mandroso miemotra izy rehefa mandroso de miemotra ohatry ny rano manahirana zany de ny miaina ny filoham-pirenentsika tsy mahafantatra mihitsy ny fiainan'ity firenen'ity raha amin'ny akapobeany rehefa miresaka izy fa roa taona vao miakatra ny vary de eo anao fa gaga olona mihinam-bary ve le rangahy sa tsy mihinam-bary taizy le rangahy ty nandritran'izay fotoana rehetra ny ainan'izay tsy hahafantatra hoe tsy roa taona zany ny vary vao miakatra rehefa miteny izy fa lay omby vavy be ronono ampanarahana am'ilay omby vosotra tsy fantany ve lay omby vosotra hoe tsy miteraka tsony misarra tsy fantany de reny ny teny reny izy hoe hanalana ny fitoana ny fifamoivozana entre ny soarano zany soarano zany le izy nge eo petite vitesse faniry mandrapatonga tretry amin'ny tonne raha mandeha tongotra ianao eo amin'ny petite vitesse makeo amin'ny tonne 7 minitra raha be indrindra raha ataoko hoe tena hoe malemileda ary ianao mandeha zany de mety hoe 10 minitra de tonga izy ny olona andeha 15 000 francs andany 15 000 francs am'zany ary ny olona avany anosy be nge makaty amin'ny petite vitesse nge mitondra anana mitondra karoty mitondra voatsinefy mitondra voamadilo mitondra entam-barotra fa tsy hoe mandeha fotsiny am'izao le izy zany misy zadra be deabe tsy fantatra le filoham-pirenena ave hoe raha eo amin'ny petite vitesse le olona no andray téléphérique zany ho apetranay zany tomobilany ary tsy fantatra lay filoham-pirenena mihitsy fa tsy miexiste tsony zany classe moyenne zany eto Madagasikara tsy fantany zany tsisy iza no tenenao classe moyenne am'izao na olona miaraka amin'ny fitondrana faratapony na ianao vahoaka malagasy manitra fa tsisy n'izany classe moyenne zany tsony zao zany zany mahagaganako am'le zavatra resahany ny faharoa 3000 ariary zany nge zany no eritseretiny zao tontolo zao fa vola miditra amin'ny isa-tokantrano ray dorana latsaka eto Madagasikara de iza koa ny antany an'izany ray mitangina tena za moa ny anao an'le fiteniny ankizy ny olona teo Analakely tamin'ny afakimaly de hoe manezon'olon-dehibe io satria misy manezon'ankizy kely be deabe eo amin'ny lapan'ny tanàna ao de hoe ary iny manezon'olon-dehibe rehefa le mandeha zany anao ka ngeza be aloha tsy de raha tsy atiny anareo fa ry petite vitesse ery rehefa le ngeda be aloha zany de veladra hitangina an'leo maneza eo de hoe ary iny manezon'olon-dehibe ary amin'ny petite vitesse ery tena za zany tena tsy le anina io faniry ny téléphérique tsy ny téléphérique andratsy fa ny toerana nasina azy zany tsy mety fa raha ohatra hoe nataony tany amin'ny ohatra hoe ataony ery itosy io makeny Ambobao teny aminao fa tsisy miteny eny eo
hoe veriambotra biby de miampita meky eny ambobao io tsisy miteny any hoe ratsy io zadra lanina tsara tonga de hoe ay mety tsara azy satria misy zany toerana tokony ho asinan'izy io ohatry ny olona rehetrarehetra fa la izy ilay fandinihan-javatra mihitsy zany tsy mety mety rehefa mihaino teny ray ianao hoe klasy moyenne de ohatrohatra ny mieritseritra ianao ay izy io moa miala eny Ambatobe de tena izy miala eny Ambatobe manala eny embouteillage na Ambatobe zany makeo amy Clairefontaine sy iny Analamahintsy iny zany de mandeo aty Akorondrano satria reo olona mipetraka ataotsika hoe vahiny mipetraka eny Ambatobe sy ny karazan'ireo miasa asa ato Akorondrano ato daholo de mipetraka eo Akorondrano miasa eo Akorondrano zany de afaka amin'ny embouteillage marina angambany izy zany lay reo le ataotsika hoe manan-karena sy vahiny eny Ambatobe rehetrarehetra eny mandeha sy Analamahintsy mandeha makeo amin'ny Akorondrano rehefa hiasa de rehefa isakafo any amin'ny Hilton izy de miakatra kely indray izy de mandeha indray izy de aty amin'ny Hilton izy zany misakafo de mba milamindamina izy zany raha zay le cible tsy maninona ne ny teny zany hoe reo le cible ary raha jerenao nge le olona nanao azy ny olona niantoka ny volany ny entreprise nanao azy ary rehareha mihitsy rehareha mihitsy lay ambasadany France amy teny hoe volanay ny nanaovana an'io entreprise nay ny nanao an'io manana traikeo fa ny entreprise ray manao an'io zay frantsay ary de nananay trosa nareo malagasy amin'io tsy magaga nge le izy tsy ny vahoaka anakazo manga mihitsy ny to amin'io na ny vahoakany Manaritsoa isotry fa vahoaka an'Ambatobe make isamono mo andeha ho any amin'ny Hilton zany tsy classe moyenne zany fotry nampilany Hilton no classe moyenne no andeha za zany tena tsy fantatry le président mihitsy le zava-misy eto Madagasikara zany tsy fantany ary za tsy gaga am'izay zavatra rehetrarehetra ataony ny filazana nge hoe hanao zavatra anankiray zavatra tsara foana raha za zao miteny aminao hoe hanao teleférika ako eo ataotsika ohatra hoe eo Ambatobe makany Sabotsina mena makany Talata Volonondry makany Ambomanga zaveo ratsy moa tsisy maharatsy an'izany miteny an'izany tsisy maharatsy zany ny projet tsisy maharatsy an'izany fa le izy rehefa mitondra firenena kosa ianao de hoe politiquement ve tena mamany olona n'ilay firenena ve fatatsika tsara fa mahantra tsika izy ary maika mahantra tsika 152 millions d'euros tsika rehetrarehetra mahantra daholo zao fa ny tsika ny tany mana anisan'ny manana volamena be indrindra nefa tsika mialohan'ny farany tahirim-bolamena tsika ray taonina angambany izy zay nanomboka hatany 2009 makaty tsika raha mbola ray taonina de za hoe firenena de za hiteny an'izany hoe ray taonina volamena voaniko nandritry ny taona reny nefa ny directeur de cabinet ny filoham-pirenena Ramatoa Rina Rakotomanga de nilaza fa kely loatra le 73 kilomètres jereny ndesana tamin'ireny fotoana reny fa lay 10 taonina no tokony edikevitra zay le voalaza fa misy 10 taonina ao anatin'ny herintaona ny volamena mivoaka eto Madagasikara izy moa tonga de nasorona tsy haiko telo andro sa efatra andro aoriana iny reny zany tokony hodinihana tsara hoe ahoana ny fipetraky zany zavatra zany de le izy tsika tena tsika raha tena le tena fitondrana fotsiny tsotro zao no tsy mety de mampahantra tsika fa tsika tsy tokony hanitra be ohatr' zao tsy tokony za tena miteny an'izany le tsika nge resaka zany efa Tananarivo ray manontolo raha ngamy bidonville fa tsisy tena Tananarivo toerana le anao eto Tananarivo eto eny ambonimbony toerana ohatrany na miakatra eny afara vohatra sy anana rehetrarehetra zany ngenao mbola mahita trano azo trano barika fa tsy hoe aty ambany aty eny lany toerana tsy hitako hoe izy ahoana tsony ny anavana ny bidonville sy bidonville fa na izy teny eny hoe bidonville na izy trano efa kaiky orava koa ny akabeazany tranon'olona eny ambony eny satria tena anatin'ny fahasairanana be le olona anatin'le fanampiretan'ny fanjakana ny rehetrarehetra lasa tsy afaka miary zany ny olona eto amitsika de hoe na miasa azy ianao de ambany ny fitikatsemboanao zany ny tokony hain'ny fanjakana mametraka azy niezaka ny resaka ny raharaham-pirenena ihany tsika tato anatin'ny fandarana eo ampialasana raha teo koa moa zany tsika ny vaovao amin'ny vokatra ofisialy ny fifidianana farany teo de misy vaovao mitotana eo amin'ny sehatra nasionaly
misy serasera mandeha koa eo amin'ny sehatran-dresam-pirenena momba Madagasikara, de liana tsika ramana iada, mbola afaka miresaka zavatra maromaro tsika aoriana kely eo, fa hatreo aloha zany ny fandarantsika am'ty androany ity. Aorianan'ity fanaovam-beloma ao atoko ty dia andefa ny hira fanentanana KMSB, ny namantsika teknisiana dia ny generika famaranana no amarana azy zany, fa omeko zany minitra vitsy ada mba hitondra zay mety ho faneho-kevitra fanentanana na zay heverina fa tsara ho fantatry ny mpanaraka atsika am'izao fandarana arovako ny safidiko izao. Za de misaotra ny vahoaka malagasy aloha, tena ampahendrena sy ampatonina ny atrehana ny fifidianana iny, ary niarana hita itsika rehetrarehetra niza de samy miaiky fa nisy ny alabato, nisy ny tsy fetezana rehetrarehetra tamin'ny fifidianana iny, ary ankehitriny tsika de miandry ny valiny ampitonina. Ny faniriko de mba hitazomantsika foana an'izay hoe fahatonina sy fahendrena izay, ary tsy mirary mihitsy isika ny andehanana n'ity firenena ity any amin'ny mety ho fandroitana na mety ho fahatongavana zany hoe ady eto amin'ny firenena zany, satria rehetrika teo ny mpanao gazety vahiny fa nilaza fa Madagasikara de tsy mbo anisan'ny olo firenena niatrika ady zany, fa itsika de ny etsika ady vava, de ny guerre de nerra ny tena miasa eto amintsika sy tsy miady baya kelika ihany, fa ny zavatra fanidritsika de tsika tsy miady zany fa tokony ho vahatsika amin'ny alalan'ny ady saina zany na ny resaka momba ny faneho-kevitra, ady hevitra ny olana misy eto amin'ny firenena. Ary de mirary soa ny fianakaviana rehetrarehetra, mirary atsika rehetrarehetra hiatrika ny fetin'ny fahaleovantena anatin'ny Zekely Anana no mahirana io Masotsoky, Zekely Anana no mahirana fa ahiratra, fa ny faniriko de mba samy hiatrika an'izany ampifaliana sy ampiadanana isika rehetrarehetra tsirairay avy, ka dia samy mitsatro ny de manao samy ten'Andriamanitra tsika rehetrarehetra, ary de samy ho tratro ny fahaenina amby roapolo ny jona io, ary de hiandry ara-pitonina ny vary voka-pifidianana. De manao veloma mahafinaritra anareo naharitra hatramin'ny farany tompoko. Eny ary tsy hoe manakivy atsika akory raha ohatra ka nandefa niny fanadihadiana foy nataon'ny mpanao gazety teo amin'ny sehatry raisam-pirenena iny, fa entina isaitsainana daholo zany ny amin'ny hoe manara-maso atsika zao tontolo zao, ary ny zavatra iainana sy misy dia ny vahoaka malagasy masy mandiby tompo-pahefana no tokony zany heverina fa hanana mandrakariva izay lalatsaina ahafahana manavitra nyty Madagasikara ity, satria tena ao anatin'ny fahampitena tanteraka ny firenentsika amin'izao fotoana izao, de miantso ny fahatongavan-tsaintsika rehetra zany manoloana ny tokony fijoroana amin'ny zavatra rehetra zany. Ny atao hoe fijoroana akory ny tsy hoe nde hitondra fanakorotanana na hoe nde hanohy tohina anatin'ny fiainan'ny firenena sy ny sisa, fa ny amin'ny fasahina na inona na inona ateriny ny faneho-kevitra zay samy fantatra amin'izao fotoana izao fa sarotra ny maneho hevitra, indrindrindra na ny misehatra ny zava-tsotra sosialy, ny fanakiana samihafa, ny faneho-kevitra amina toerana maro samihafa zay tena tsy manome endriky ny demokrasia sy ny fahalalahana mihitsy zany rehetrarehetra zany, zay mbola ady ataontsika amin'izao fotoana izao. Nisy in'izany dia afaka mijoro amin'ny fomba rehetra ahafahany zany mizara ny vaovao sy mampita ny hevitra ny vahoaka any amin'ny toerana misy azy zany, zonao zany, ary tsisy afaka manombina an'izay zo zay ao anatin'ny fanambarany raisam-pirenena momba ny zon'olombelona, ny fahafahana zany maneho hevitra, fahafahana amin'ny teny, de ataovy ampilaminana ampisainana tsara mihitsy raha misy heverinao fa tokony hanehoana ny hevitra mba ho voarain'ny tompon'andraikitra ny amin'ny fomba zany hanitsiana ny dina, ahafahana manao arofanina any amin'izay mety fanapahan-kevitra raisina raha ohatra ka tsy mitondra any amin'izay mahasoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy izany. Tsy miteny kely moa zay netiko tamintsika izay, satria tsara foana zany no mampita hafatra ao anatin'ny fandarana tahaka izao. De manome fotoana ho an'ny Rapitso hanana vahintsika Rapitso fa 5 volana Jona ao anatin'ny fandarantsika arovako ny safidiko, de mbola isy fanadihadiana ho entsika eo any anatin'izay fandarana izay, fa na izany na tsy izany aza aloha zany de efa ataovy tsara homana ihany ny fiatrehana ny 5 volana Jona, satria indray mandeha isa-taona ihany anie zany, de ny ankizy mila an'le fanala arendrina le tena malagasy mihitsy, tena mampiseho amin'le endriky le fitiavan-tanindrazana zany rehetrarehetra izany, de mba miezaka nisa-tokantrano hanao zay mba mampetipety an'izany fety izany, de mirary soa atsika rehetra tsy ho kivy eo anatrehan'ny
lalana zay diavin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Indroary ny hira fanentanana zay hanaovako veloma amintsika ary hamezako fotoana ho an'ny Rapitso indray. Makasitraka tompolasy tompoko avy. Misotonao maneu safidi misangana fatsana kisike misi mangala tani fatu tike mila miteni fatsi mangina atsike tap mila mirahina komiti miaruni safidi bawoka komiti miaruni safidi bawoka Vitaurana basi mipuaka na inura mandalo tika timichuaka seti mai subiki mai fatambari ramu sivari simi fanari yari sikani la sabatu simama dikiata tu watu bila mirai na tika miana kavi daulube lela na bebavi komiti miaruni safidi bawoka ry candidat nirotsaka ho fidina miantso antsika rehetra andao irahina ry vahoaka Andriamanjaka tompo-pahefana andao hiaraka amerina ny Madagasikara ho tanto tandalana tomponandray kitra tsy vidina handaotsika irahina tsisy matahotra tsy mitsoka hiarony safidy mbahoaka